mariny ity filalaovana saim-bahoaka ity tsy tonga ho azy itony karazana antotanisa sy tsapa-kevitra navoaka itony izay milaza fa 320 isanjato amin'ny vahoaka no mbola vonina ifidy sy anome toky an'ny filoham-pirenasa ankehitriny any Rajoelina amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ny taona 2024 noararotina mihitsy ifivoahana antotanisa io ho an'ny seraseran'ny fitondram-panjakana zara raha teo misy ararotina tahaka izany satria na ny samy ao anatiny aza betsaka no mahatsapa fa lentiky Madagasikara sy ny fiainam-bahoaka ankehitriny ny tany fanatanterany fampanantenana efa voalaza fa 120 faingo 420 isanjato aty amin'ny telo taona sy tapany nitondrany raha raisina amin'io fotsiny midika izany fa fampanantenana pokaty sy fandrebirebena saim-bahoaka mba ahazoana mpifidy fotsiny no betsaka tamin'ny taona 2024 fa ny fanatanterahany miadana no sokatra ny fandehany na vahoaka dondrina siketrina tahaka ny inona aza ve dia mbola lalaovina amin'izany saina fa mety mbola olany amin'ny salanisa ambony ihany ny filohan-kehitriny amin'ny ty fiainam-pirenena tsy mandeha amin'izay laoniny fahantrana lalina vidim-piainana midangana kolokolo mandivitr'olona izay nisy olom-bavam-bahoaka volomboasary aza samy teny fa na tamin'ny fanjakana HVM aza tsy nisy tahaka izao dia hoy ireo olom-pirenena mpaneho hevitra hoe mampisalasala ihany ny isanjato navoakana ihany reny kanefa na zany tokony tongasana ihany mpitondra matoa misy reny zavatra eny ahafahany mandinika zay tokony ametrahany tongony sy izay zavatra tokony hitaritany amin'ny politika hoe mba hanatsarana ny fiainan'le vahoaka fa tena sahirana le vahoaka zany de laza moa te fitondram-panjakana hoe hijery akaiky momba ny fidinany entana sy notra zany nefa ny tsy de misy akony aty amin'le sarambaben'olona zany le izy de nefa ny zarany tsena tsy misy ny olona tsy manam-bola raha amiko manokana zao mety tsy ho tratrany intsony zany raha ohatra zany izy de mety isy ambadika hoe alabato sy ny sisa fa raha ohatra hoe tena safidim-bahoaka le olona efa leo le olona nona ny olona sahirana de mety tsy ho tratrany intsony zany za tena mimitsiny hoe mbola nampitrotraka ny zava-misy satria firy taona zay de neo ihany tsisy fiovana de tsy vahaolana mihitsy ty fitondrany te ny arantsika rehetra na eny tsara ngamba izay fa neho-kevitry ny vahoaka izay na inona mbara sy olazaina na idoka tena faran-tampony aza i Rajoelina sy ny ekipany dia ity fanjakana Rajoelina ity no tsy nahintondra indrindra fa lasa kovavany toa aro-tabebaka fotsiny ny fampanantenana mipopoka sy manaka-danitra fa ny fanatanterahany tsy mahadingana tokonany raha raisina amin'io antotanisa sy ny zava-misy io noventesina tamin'ny taona 2024 fa ny fahatongavana eo no ela tsy mila ary tsy miakin-doha amin'ny mpamatsy vola avy any ivelany toy ny mpamatsy vola mahazatra inona kory no teo santionan-javatra no atao fitaovana sy rehareana fa ireo tena asa goavana ilain'ny vahoaka aloha to fahagagana sisa ny atanterahany ato anatin'ny heritaona sy tapany sy izay hitondrany Rajoelina asa firisan-jato izao no vita amin'ilay RN13 nanaovana voady fa tsy hanao politika intsony raha tsy vita nolazaina fa tsy maintsy atomboka amin'ny faran'ny taona 2024 farany 1 efa misy loha-ranom-bola ve tahaka izany ihany koa ny arabe migodana na ny autoroute hoe misy azo antenaina ihany ve amin'izao fitondrana izao amin'ny fitadiavana 3 milliards $, aleotra ivina ihany koa ny flyover pipeline na fitarihan-drano lehibe any atsimo sa ho tahaka letramoi efa tamin'ny tetezamita fa efa any anaty sambo hatramin'izao tsy hita ihany mbola azo inonteny sy mendrika omena fitokisana ve ny olona tahaka izany amin'ny taona 2024 betsaka amin'ny mpanao politika aza no milaza ankehitriny fa tsy tokony hirotsaka ho fidina intsony Rajoelina andry amin'ny fifidianana manaraka isan'izany ny parainy Auguste na itsy ary tsy ny salasala ity ambasador ny Madagasikara teo aloha ity no nilaza fa fandementsaina ankitsirano izany filazana fa 320 isanjato be izao no mbola ifidy any Rajoelina
iza tokoa mono tsy nahalala fa alabato no nalany ny Rajoelina hoe eo amin'ny fitondrana ankehitriny io. Tsy mba doublon aman'aliny akory amin'izany fa antapitrisany. Namariny ity ambassadeur teo aloha ity fa tsy tenenina fotsiny fa tena hita naiza ny zava-misy tsy azo vato eto Antananarivo ary tsy azo any amin'ny faritra intsony. Fa no manan-tsaina ny hoe izahay andresy ho hatrany ny fanazavany. Mampijabaka ny any Rajoelina ary mamitaka azy izay mampirisika azy mbola hirotsaka ho hatrany ny nambariny ity ambassadeur teo aloha ity. Tsy mpitombo izany hoe 3.5 isan-jato mbola hifidy azy izany raha ny zava-misy amin'izao no jerena. Raha izao hoy izy tsy mirotsaka hovidiana intsony ho hatrany ity diplomaty ary efa minisitra teo aloha ity. Tsy tokony hirotsaka hovidiana intsony ny any Rajoelina amin'ny fifidianana manaraka noho ny tsy fahombiazana. Ary raha mirotsaka dia tsy ho lany raha tsy hoe angala-bato be vavaindray angamba. Momba ny fifidianana kosa no tsypian'Andriamatoa parainy Auguste fa tsy mitombona ny isan'ny olona voasoratra ao anatin'ny listra raha mitaha amin'ny isan'ny vahoaka malagasy. Lôjika ve izany hoe 17 tapitrisa dia 10 tapitrisa fotsiny ny mpifidy? 4 tapitrisa eo zany no tsy tafiditra ao anatin'ny listra ho hatrany ny fanazavany. Ahino ny maro arak'izany fa lalaka izoran'ny fitondrana ankehitriny ho any amin'ny alabato indray io filalaovana ny antotanisa izay navoaka ny firaisamonim-pirenena io. Nandrisy io filazana io avy hatrany moa ny firaisamonim-pirenena izay nanao io fanadiadiana io ary nambarany fa ninina no disoina ny fandraisana sy namoaka ilay vaovao. Hoy mantsy izy hoe ny abstentioniste tamin'izay fotoana izay dia miisa 4.30 isan-jato, 3.10 isan-jato no zafady no abstentioniste zay milaza tsy se prononcer na oui na non. Ny teny hoe non ndraiky kosa dia 4.30 isan-jato. Ny afaka andikana an'io totanisa anankiray io dia tsy midika hoe 3.50 isan-jato ny électeur iray manontolo no hanohana ny filoham-pirenena satria ny fanontanianay dia tsy miopana amin'ilay hoe iza daholo ny candidat rehetrarehetra fa anatin'ireo 3.50 isan-jato ireo no tsisy choix. Mazava angamby izay voalaza teo izay ilay nilazany atery-am-piandohana fa zara ny fitondrana aza mahita zavatra iray mba anararotana andokafatena satria amorona aza ataony. Fandrebirebena saim-bahoaka fotsiny arak'izany io filalaovana io tarehimarika io izay ahino ireo mpanao politika sasany kosa fa varavarana misokatra ho any amin'ny alabato ny fitondrana Rajoelina amin'ny fifidianana manaraka indray. Dia mbola misy te aloha izao fijaliana izao ao anatin'ny 5 taona manaraka indray ve? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?